Izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra iray. Ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriany, ny miaro ny tena tsy hisy pentipentina amin'izao tontolo izao. Miara-bantsika indray ry namako malala amin'ity fionantsika ity. Mandondona isam-baravarana ary manona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavana ho aminao, ho amin'ny tokantranonao, ho amintsika rehetrarehetra. Misaotra ianareo ihany koa manaraka ny fandarana izay ataontsika any amin'ny toerana maro isan-karazany, manaraka ary mizara izany mba ho hitan'ny namana rehetrarehetra. Isika io dia tokony hanana rakitra soa any amin'ny bankin'ny lanitra, any amin'ny fitehirizany tsoa, fitehirizany rakitry ny lanitra. Ao amin'ny Jakoba toko 1:7-20 efa nivakitsika teny am-panombohana. Zao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra iray. Mamangy ny kamboty, ny mpitondra tena amin'ny fahoriany sy ny miaro ny tena tsy hisy petipetina avy amin'izao tontolo izao. Raha irintsika ny tena ho mpanara-dia marina an' Jesosy Kristy dia tsy maintsy mikolokolo fangoram-po sy firaisam-po amin'ny hafa isika. Tsy maintsy mikolokolo fangoram-po sy firaisam-po amin'ny hafa. Tsy maintsy mandray ny toeran'ireny madinika ireny sahirana mahantra tsy manan-katao ireny isika. Rehefa maivany ny vatana ny ireo izay miaritra fahoriana, rehefa mavantsika zany dia rehefa mavanina ny fahorian'ireny tram-pahoriana, manana olana problema io fiainana ireny dia zao misokatra ho antsika ny fon'izy ireny ary azontsika atao ny mandraraka ny balisamany lanitra ao am-pon'izy eo. Ny asa famonjem-panahy tena mahomby indrindra dia ny fikarakarana ny mahantra sy ny sahirana. Fikarakarana ireo izay heverina fa noady noho ny fiarahamonina ary misaotra an'Andriamanitra fa maro amintsika no manokana fotoana ohatra hoe misy an'ilay andro lehibe ho an'ny tanora maneran-tany, andro lehibe ho an'ny ankizy maneran-tany, dia ny tokantrano rehetra, ny fiangonana, ny fikambanana dia manokana vola hanampiana ny mata ary dia tena maneho fankasitrahana ny fiangonana rehetra, ny tanora rehetra, ny ankizy rehetra izay nanokana n'izany asa soa. Misy mahafoy vola be isaorana ampitiava fitaovana be dia be fa izany no tena asan'ny zanak'Andriamanitra. Dia mo mba handray fanapahan-kevitra isika ny aminy hoe maninona raha ny isa-tokantrano zany dia izao manampy tokantrano hafa izay tena sahirana. Andramo zany tokony manao pratika an'izany isika. Ny tokantrano tsirairay, tokantrano kristianina dia manampy tokantrano olona sahirana, reny mpangataka eny an-tsena ireny, amaivano ny fahoriana sy ny fijaliana izy ireny. Andaontsika mba hiara hientana ka tsy ho amina fikambanana mpanao asa soa fotsiny tena mpanao an'izany fa ny tsirairay avy. Ny asa soa zany dia tsy hoe asan'ny fikambanana fa asan'ny tsirairay avy ary fomba mahomby ahafahana mitona olona ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ny ora indraindray lanitsika lanina amin'ny zavatra tsisy dikany, ny vola lanitsika amin'ny zavatra tsisy dikany, ireo sakafo mety hoe verivery amin'ny zavatra tsisy dikany, ambinambikanina amintsika. Maninona raha atambatra dia ny meloa ireny toe-javatra ireny dia atokana hanaovana asa soa ary amin'ny alalan'ny famendren'ny fahamarinan'i Kristy no hitehirizana mandrakizay mianatra ireny asa soa ataontsika ireny any amin'ny bankin'ny lanitra. Ndao anao pratika ary ianao izaho ny tokantranontsika, ny ankizy, ny zanaka ao an-trano ampianaro zaro mba hanao asa soa, hanampy ny sahirana, hanampy ny mahantra satria eo amintsika mandrakariva ireny sahirana ireny. Tanterao zany, ndeha ho tanterantsika fa hisy tahiry ho anao any amin'ny bankin'ny lanitra. Ndeha hivavaka isika. Tombo tsara indrindra ao misaotra anao fa menao hafatra lehibe zay. Izahay no fitaovana ampiasainao mba hikarakara ny mahantra sy ny sahirana, aneo fangoram-po sy fitserana azy ireny ka hisokatra ho amin'izy ireny ny varavaran'ny lanitra. Hidiranao amin'ny fomba manokana ireny asa soa atao ireny mba hitaomana vahoaka ho any amin'ilay mandrakizay. Misaotra anao no ireo efa natao andro vitsivitsy lasa izay ny rehetra dia nanatanteraka mankasitraka anao ampitomboy ny fitahiana ho any izy ireny Andriamanitra ary engany mba ho fiainanay ny manampy ny mahantra sy ny sahirana ho fiainana eo am-piandrasana ny fiverenanao. Tsofo rano amin'ny tsara indrindra izay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.